Solanga eto amin'ny pejy vaovao 24-7 marina ny ianao miraba tomboky vavy manao tomboky lahy araka ny efa fantatsika andriamatoa rivo rakoto vao no vahintsika miraba tompoko fa miarabanao namana joara miaraba antsika rehetrarehetra misaotra ny fanasana ianao ny sorana nanaiky natsona amin'ity fandarany ity rivo rakoto vao avy hatrany dia fanontaniana efa elaela ianao nanao politika fa sambany ianao hiatrika vahoaka candidat marina ve zay raha tsy diso marina zay marina zay mamenina ataoko hoe cursus politikako mihitsy io zany ataoko hoe natonga ny safidy sy ny fahasahiana raha azo lazana an'izay nanina tsy tany ambolo ny vananao politika dia efa nisafidy vahoaka fa miandry fotoana ela be tateory ny fotoana zavatra rehetra satria mety fieritreretako azy tery kokoa ny lalako tsy ampy kokoa ny traikefako zay ny safidiko zay ankehitriny dia mieritreritra tsy tanteraka akory tsy feno tanteraka akory fa mieritreritra raha ny lalana ny zorako amin'ny lafiny ara-politika ny fitantanana teto amin'ny firenena ny andraikitra zay ndraisika teto amin'ny firenena indrindra ny ataoko ny joroko amin'ny zay efofotikevitra lehibe noentina teo amin'izay 10 taona nampafilohan'ny SVM zay dia ozy aho hoe ampy tsara mba hoentiko aneo amin'izany amin'ny vahoaka hoe izy rakoto vory fa raha ohatra ny tokony izy tsy mifamadika amin'izany ve izy be vao manao politika ianao dia misedra vahoaka zay vao mandray andraikitra mety marina zany fa tsy vitsy koa eran'izao tontolo zao no manao an'izay satria ny olona koa mba te hijery hoe manahony ianao zay ny mahatonga ny olona fijeriko azy hoe tonga dia milatsaka hofidiana izy dia mampanantena zavatra tsy fatany akory miteny izy zao ameko an'izao nareo fatany rehefa mandray le andraikitra izy tsy asany akory zany zay nefa tsy dihitako hoe mampandroso zany rivo rakoto vao efa mpanomana fifidianana satria no olo-panjakana mitondra fanjakana rivo rakoto vao efa mpanohana olona tamina fifidianana fa zao ianao tena milatsaka mihitsy za tsy teny hoe inona mahasamihafa an'izay andraikitra sy situation zay nefa mety zay any le fanontaniako inona mahasamihafa azy zao ianao tena pirotsaka hofidiana mihitsy tena marina zany ary ataoko hoe ao tsara satria efa betsaka izay nomba tamin'ny 13 nanoana ny filoha Eratsondramapianina nanoana azy foana ny 24 dia nanoana ny député sénateur satria za filohana ny toko 24 no nihidy satria ny lalàna ny tsy namela anoana ny olona zay netretiko ao filoham-pirenena fa akoatran'izay zany dia nanao dia ozy aho hoe tombon-dahano anazy zay ary manetsika kokoa mitady ny tena maha olona zany hoe ary rehefa izato koa no miatrika vahoaka dia ahoana zay zany le ataoko hoe le tena challenge angamba raha azo lazana azy hoe io ary hafa zany eo amin'ny loana mino aho fa namana ny olona mpijery ny vahoaka any majanga ny latsaka mahita an'izany mahatsapa an'izany misy lesiko atao areniko satria zay le traikefa nandanana zany tsy milaza hoe nety daholy fa aingana kokoa ny any arenany fa maninona ity ary mipetraka ataoko hoe anatin'ny contexte amin'izao fotoana izao satria ny zavatra lehibe amin'izao fotoana izao dia mba mivily zany makany hoe aleo mba hady hevitra ny zavatra asan'izany mery zany aloha ny resahany fifandraisan'izany olona merany tanàna lehibe ohatran'ny mahajanga amin'ny ataoko hoe ny mpanapa-kevitra ny olom-bofitsy ny sisa amin'ny fiarah-miasa samy manana ny asany ataoko hoe zay zany mamolavola n'ilay zavatra tolotro ho an'ny vahoaka mahajanga hoantsika rehefa avy eo fa toizaka ny le lala-kevitro teo tamin'le fanontaniana rivo rakoto vao rehefa mihaino anao matetika dia manakina ny eny mpanohitra moa anao dia manakina fa ny fahitako dia hoe ny mpitondra fanjakana ve tsy manana tombony foana na dia kely varevety aza amina fotoam-pifidianana eny ety Madagasikara tsika dia ny olona mieritreritra foana fa tsy aintsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana anjara amin'ny fanatanterahana an'le fifidianana ny tiako atongavana zay mampalahelo tsy maintsy misy andraikitra ny fitondram-panjakana fa ny eritreretana zany ny fitondram-panjakana araka ny lalàna amin'ny fihetsika na constitution io na lalàm-pifidianana io dia tokony mpikarakara ny neutralité ny administration tsy zay nefa zavatra mitranga mampalahelo zany dia raha mahity zany teo amin'ny fikarakarana ny taratasy anaovana ny candidature fotsiny ary dia efa hity zany engany ary zay ne mahatonga nay miteny an'lisy foana tsy fankalana fa hoe napetraka ny lalàna tamin'ny 13 na taoririna kelin'izay ny sedra n'ireny zavatra marobe reny ny lalàna fa samy mifampijery hoe ahoana ary ny tokony anatsarana any ane ny fanakianany
tsisy hoe oravana ho any amin'ny ratsy fa anatsarana n'la izy mba hahafahantsika manana an'izany hoe manaja fanajana ny zo ny vahoaka malagasy tsy very zony ny fanajana ny safidiny tokony miara-misalamy zany na zapanohatra na mpitondra fanjakana indrindraindrindra tokony mipetraka ary tsy maintsy mipetraka amin'izay ary zay dia zay ngamba satria tao anatin'izany mananitraikefa amin'izany ary nitandro an'izany sady mamerina an'izay raha koto voarivo tsy nilatsaka mihitsy tao anatina hoe fanapapona vahoaka amin'ny resaka fifitianana. Ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby dia manao sur mesure ny lalàna samy hafa mba ho amin'ny tombotsoany ekenao ve zay jereo tsara tamin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo na tonga ny tamin'ny fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo sy roa arivo na tonga ny 73 député reny dia satria nanao amendement ny lalàna amin'ny sotanao misy afibatany ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24-7 marina ny anao miaraba tomboko vavy manao na tomboko lahy araka ny efa fantatsika andriamato rivo rakoto vao no vahintsika miaraba tompoko fa miarabanao na manajoara miaraba antsika rehetrarehetra misaotra ny fanasana ianao ny sorana nanaiky natsona amin'ity fandarana ity rivo rakoto vao avy hatrany dia efa nitanina efa elaela ianao no nanao politika fa sambany ianao hiatrika vahoaka candidat marina ve zay raha tsy diso marina zay marina zay mameno ny ataoko hoe cursus politikako mihitsy io zany ny ataoko hoe natonga ny safidy sy ny fahasahina raha azo lazana an'izay nanina tsy tany ambolohany vao nanao politika dia efa ny safidy vahoaka fa miandry fotoana ela be tateoria ny fotoana zavatra rehetra satria mety fieritretako azy tery kokoa ny lalako tsy ampy kokoa ny traikefako zay ny safidiko zay ankehitriny dia mieritreritra tsy tanteraka akory tsy feno tanteraka akory fa mieritreritra raha ny lalana ny zorako amin'ny lafiny ara-politika ny fitantanana teto amin'ny firenena ny andraikitra zay ndrasika teto amin'ny firenena indrindrindrindra ny ataoko ny joroko amin'ny zay fotikevitra lehibe noentina teo amin'izay folo taona nampafoloan'ny SVM zay dia ozy hoe ampy tsara mba hoetiko aneo amin'izany amin'ny vahoaka hoe izy raha koto voaloha fa raha ohatra ny tokony izy tsy mifamadika amin'izany ve izy hoe vao manao politika ianao dia misedra vahoaka zay vao mandray andraikitra mety marina zany fa tsy vitsy koa eran'izao tontolo zao no manao an'izay satria ny olona koa mba te hijery hoe manahoana ianao zay ny mahatonga ny olona fijeriko azy hoe tonga dia milatsaka ho fidiana izy dia mampanantena zavatra tsy fatany akory miteny izy zao ameko an'izao nareo fatany rehefa mandray le andraikitra iny izy tsy asany akory zany zay nefa tsy dia hitako hoe mampandroso zany rivo rakoto vao efa mpanomana fifidianana satria ny olo-panjakana mitondra fanjakana rivo rakoto vao efa mpanohana olona tamina fifidianana fa zao ianao tena milatsaka mihitsy za tsy teny hoe inona mahasamihafa an'izay andraikitra sy situation zay nefa mety zay any rehefa notaniako inona mahasamihafa azy zao ianao tena pirotsaka ho fidiana mihitsy tena marina zany ary ataoko hoe ao tsara satria efa betsaka izay nomboka tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo nanoana ny filoha Rajaonarimampianina nanoana azy foana ny valo ambin'ny folo sy roa arivo dia nanoana ny député sénateur satria za filohana ny toko valo ambin'ny folo sy roa arivo no nihidy satria ny lalàna ny tsy namela anoana ny olona zay nieritrretiko ho filoham-pirenena fa ankoatran'izay zany dia nanao dia ozy aho hoe tombon-dahano anazy zay ary manetsika kokoa mitady ny tena maha olona zany hoe ary rehefa izato koa no miatrika vahoaka dia ahoana zay zany le ataoko hoe le tena challenge angamba raha azo lazana azy hoe io ary hafa zany eo amin'ny loana mino fa namana ny olona mpijery ny vahoaka any majanga ny latsaka mahita an'izany mahatsapa an'izany misy lesiko atao areniko satria zay le traikefa nandanana zany tsy milaza hoe nety daholy fa aingana kokoa ny any arenany hoe fa maninona ity ary mipetraka ataoko hoe anatin'ny contexte amin'izao fotoana izao satria ny zavatra lehibe amin'izao fotoana izao dia mba mivily zany makany hoe aleo mba hady hevitra ny zavatra asan'izany mery zany aloha ny resahana fifandraisan'izany olona merany tanàna lehibe ohatrany mahajanga amin'ny ataoko hoe ny mpanapa-kevitra ny olom-bofitsy ny sisa amin'ny fiarah-miasa samy manana ny asa ataoko hoe zay zany mamolavola n'ilay zavatra tolotro ho an'ny vahoaka mahajanga ho antsika rehefa avy eo fa toizaka ny le lala-kevitro teo tamin'le fanontaniana rivo rakoto vao rehefa mihaino anao matetika dia manakina ny eny mpanohitra moa anao dia manakina fa ny fahitako dia hoe
ny mpitondra fanjakana ve tsy manana tombony foana na dia kely varavety aza amina fotoam-pifidianana. Eny ety Madagasikara tsika dia ny olona mieritreritra foana fa tsy aintsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Anjara amin'ny fanatanterahana an'ilay fifidianana ny tiako atongavana. Zay ny mampalahelo. Tsy maintsy misy andraikitra ny fitondram-panjakana fa ny eritreretana zany a ny fitondram-panjakana araka ny lalàna amin'ny fehtsika na constitution io na lalàm-pifidianana io a dia tokony mpikarakara ny neutralité ny administration. Tsy zay nefa zavatra mitranga. Mampalahelo zany a dia raha mahitsy zany teo amin'ny fikarakarana ny taratasy anaovana ny candidature fotsiny ary dia fahitsy zany. Engany ary zay ne mahatonga anay miteny an'ilay izy foana tsy fankalana fa hoe napetraka ny lalàna tamin'ny 14 na taoriana kelin'izay ny sedra n'ireny zavatra marobe reny ny lalàna fa samy mifampijery hoe ahoana ary ny tokony anatsarana any ane ny fanakianany tsisy hoe horavana ho any amin'ny ratsy fa anatsarana an'ilay izy mba hahafahantsika manana an'izany hoe manaja fanajana ny zo ny vahoaka malagasy tsy very zo ny fanajana ny safidiny tokony miara-misalama zany na za-panohatra na mpitondra fanjakana indrindra tokony mipetraka ary tsy maintsy mipetraka amin'izay ary zay dia zay ngamba satria tao anatin'izany a mananitraikefa amin'izany ary ny tandro an'izany a za dia mamerina an'izay raha koto voarivo a tsy nilatsaka mihitsy tao anatina hoe fanapapoana vahoaka amin'ny resaka fifidianana. Ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby dia manao sur mesure ny lalàna samy hafa mba ho amin'ny tombotsoany. Ekenao ve zay? Jereo tsara tamin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo na tonga ny tamin'ny fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo sy roa arivo na tonga reny 73 député reny dia satria nanao amendement lalàna amin'ny fifidianana zay mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa hoe aiza azo ve mamarao an'izy hoe ahoana reto vola mikararana ifidianana ny safidy mahoaka reto andao asiana fetrany io a ohatra mameko amin'izany nataotao le hoe ray volana alohan'ny fifidianana zany hoe andro amin'ny propagandy mba tsy hizara mofo tsy hizara vary tsy hizara koveta tsy hizara n'izao a fa hevitra ny apetivina lavin'ny olona zany ahoana ny vola ava izy ireo vola ampiasaindreo mba asiana fetrandreo ary ava izy ireo lavin'ny olona zany tsy marina ny tenao joary zay tamin'ny tondra tamin'izany fa te mba hanana ny tsara mba Madagasikara mba mendrika ny antenainy afaka fa ny olona moa mieritreritra hoe noto anazy zany tamin'izany fotoana zany a ankehitriny betsaka fa mampalahelo mijery an'ilay tanàna satria zao constat politika farafakely ny tanomboka tamin'ny 4 sy 4 arivo dia ny mpanohatra no mera tao ny asy zay ary za nisan'izany tsy mba nandahany zany mihitsy zay ary tamin'izany na fitana fototrafitra betsaka tamin'ny faritany iny indrindra tao Mahajanga nefa mera tao mera ny TGV fanonta teo arina sady mera ny fitondrana le izy no fitondrana io fitondrana Orange io inona ny zavatra mavita ao Mahajanga afa-tsy ny hoe fandravana ny efa eo iny taona tsisy mitsangana tsisy maninona ny olona ny tsy mba Mahajanga tsy mba manana an'izany ren'le projet toko bilatéral miaraka amina mpamatsy vola ohatran'ny hoe Antananarivo Tuléar Fianarantsoa maninona kay tsy mahazo an'ireny Mahajanga eto zao dia miteny amintsika fa Mahajanga kay tsy manana zany plan communal de développement zany PCD zany lazaiko hoe mba misy zavatra azo atao hoe Mahajanga anie no mandray ataoko hoe mpitsangatsangana be indrindra eto Madagasikara indrindra malagasy kanefa betsaka no atao zay lazaiko mamaly aminao hoe tsy tany malemy fa fieritreretana hoe afaka mba mitondra tsaratsara koa ary tanina lehibe nahitana soa io a dia zay no mahatonga anay akoatra ny politika hoe mba mifampizara zay tao amin'ny firaisankina zany a mba hoe aiza ny lehibe nantoko anatin'ny firaisankina io a no hiatrika amin'ny fifidianana mikitikitika sentimana mpifidy ianao raha ohatra ka miteny hoe amaly babena angy fa za lehibe tamin'ny fahatandroany raha koto voarivo no mipetraka tamin'ny Mahajanga fa taty aoriana mivezivezy fotsiny ngamba fantatrao amin'ny atsipriany ve zany zao a ny probleman'ny Mahajanga fa manomboka miteny moa ianao io dia tsy haiko nisany ponina problemany fantatro sady apiko satria zay mahatsara ny scrutin de liste io olona 20 miaraka amiko miampy anankitelo suppléant olona miasa miaina ao anatin'io amina sehatra misy mpamboly ao misy mpanjono ao misy mpanao politika ao misy avy any sehatra ataoko hoe ny fiarahamonim-pirenena ao a zay no fameno marina hoe zany ery ambony ery fa le za ery ambony ery koa tsy milingilingy fotsiny eo fa ataoko hoe tena ampy tsara ny fahalalako a ny zavatra andraikitry ny mera tsy vita ary tokony ho atao ary tokony ho ampiana
eo amin'io fampandrosoana ny tanàna io. Ny adverseranao any Mahajanga? Akoto voarivo rery ny tena mpanohatra ao. Ana valo zay a anaky dimy ataoko hoe ny miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Anankiroa no mety roa na ray eo no mety ataoko hoe atolotra mpanao politika efa indépendant izy. Za rery ihany a no ataoko anatin'ny fanoherana amin'izany. Zay zany fipetraky lay sary ao a dia vahoaka ny tsara. Tsy manaiky mihitsy zany rivo Rakotovao hoe mpanohitra miaraka aminao ny prositeny ny Mahajanga? Tsy hoe fitiavako tsy manaiky fa zay ny zava-misy. Satria ny olona natolony a dia olona miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Vice président iny izy ty filaza azy lefitra faharoany PDS taona andritra ny 3 taona. Fantatritsika tsara ny fitondrana fa ianao ve dia ho apetraky ny olona ho tendren'ny olona raha zany ary izy moa koa nisorana azy tsy niafina mihitsy izy tamin'ireny députation sy ny sisy reny a nijoro niaraka tamin'ny candidat ny Irmara tamin'izany a dia isorana azy fa niseho mihitsy izy fa taterina moa izy nolokoana zavatra hafa anjarany zareo ndray zany mampiseho ny olona hoe ay ny voaloko sahady ve fa raha zay zany a zay matsy mijoro anatina foto-kevitra fanoherana ny nandanana tany a nandana namorana ny firaisan-kina dia mijoro amin'izay zay. Ny firaisan-kina dia atoko anankidimy mandrafitra azy isan'izany ny ASVM dia mifampiatsara vely atsy fotsiny zany ny anankiroa ny prositeny sy ny ASVM amin'izao. Firaisan-kina anie manan-tanjona lehibe tsy any Mahajanga rery fera Madagasikara zay ny tanjona misy tratra misy tsy tratra betsaka ny candidat atolotry ny firaisan-kina na atolotry ny antoko anatin'ny firaisan-kina adidinay eo zany le mipetraka anisan'ny filompanorona ny firaisan-kina manana adidy tsy andraikitra amin'izany a fa tsy hoe mifandona ny Mahajanga ary mifandona tokoa ny Mahajanga satria le hevitra fototra mihitsy ny tsitovizany iny tsy efenako mihitsy iny tsy azoko afenina amin'ny vahoaka zany hoe fa tsy azoko hoe ny firaisan-kina dia hidina fotsiny amin'ny Mahajanga fa ny Mahajanga dia mazava tsara fa ireo TIM, ny HVM, ny Tsaratafina ary ny APM no miaraka manohana ny candidature ny Rakotovarivo sy ireo olona 700 miaraka amiko ireo zay dia mazava zay tsisy resaka mampisavilivily sy mampirorosaina ny olona zao zany zavatra marina zany marina zany ny tena izy dia tokony ny tena izy dia ohatrany hoe teto Antananarivo nandatsaka ny TIM toanan'ny firaisan-kina tsy nahita feo mihitsy ianao niady hevitra anaty trano fa niady hevitra ao a amin'ny mahalehibe anao a tsy alefanao mampirorosaina tena marina ane zany araka ny teny mazava on aurait pu bien se passer de ça fa io samy manana fanapaha-keviny samy manana mety tombontsoany Androany sy Rapitso dia za tsy afaka nirenizana izy fa ny anay lalana efa mahitsy a tsy mivily zay a fa dia hisedra ny safidim-bahoaka ary anazava mazava an'izay zay tsy afinao ambadika mihitsy hoe le firaisan-kina iny efa manao bradeso ao Majunga dia efatra sy antoko politika hafa no manohana ny lista tarihan'ny Rakotovarivo fa tia zay raha mivory teo Antananarivo averiko na mandeha tsy Majunga rery akory no resahany Majunga ary za dia nanamafy an'izay ary ho hitatsika eo andalana eo le izy mahasosotra tsy mahasosotra fomba fiteniko le mahasosotra fa hoe mampisambodimbodika ny olona hoe reto mpanao politika reto mody miady nefa miaraka ihany dy zao ianao sy teny Randrena Solonaiky ve zany dia tena bras dessus ihany na dy zany aza Rakotovarivo ndray tsy mihinatra amin'ny teny zavatra toy ireny tokony zay rehetrarehetra nga tsy maintsy etikevitra zany satria mihevitra fototra inona ny anambarana firaisan-kina dia fanambarana hery satria saminy hoe mpanohatra zay ny mamatotra anay eo raha misy mivily an'izay anjara ny manazava anjara koa manazava hoe fa nisy inona ary tamin'ny Mahajanga fa averiko indray mandeha raha mivory zay dimy rahalahy anisan'ny resaha Majunga fa Majunga teboka ray ao anatin'ny politika ankapobeny firaisan-kina tsy miteny hoe tsy manahirana ny olona mijery an'izany manahirana ny olona tokoa zany hoe inona reto politika ireo ary za mba anisan'ny olona tsy za rery miady mba hanatsara an'izay ny tare sy ny fihetsiky ny mpanao politika zay ligne de conduite ngamba tena mahalaza azy hoe mba tsy hojeren'ny olona ary vomaly mety olona ity no toanana teny zany tany Mahajanga za rery ny lehiben'ny filohan'ny firaisan-kina tany tamin'ny fotoanandro gaga ihany ny olona hoe fa naninona teo indray ary lay député fihinany tsy tiavany ny Rakotovarivo tsy mpanohatra ve za ny Rakotovarivo allo izy nazava an'izay le teny midina fotsiny hoe tia ny candidat zay anisan'ny raha zay fa aloha le hoe tsy mipetraka ty tsy marina zay ho azy satria
tsisy manana droit de veto efa naveriko foana zay manana PV zay a ny efatra tamin'ny anankidimy a no nanaiky satria natolotry ny azo firma tao ny candidature ty manena nanolotra ny azy koa tao Majunga ny APM sy ny Tsaratafina nanohana ny candidatureko tamin'le vao hoe ho apetraka ambony latabatra tao ny député nandrasana ny député Majunga tsy mipoitra tamin'ny fivoriana zany izy ngiasy teny niala tao anaty fivoriana fa de jeren'ny député de tsy miverina tsony izy efatra amin'ny dimy no nanaiky ataoko fa fikambanana inona na iran'izao tontolo zao ary any amin'ny conseil de sécurité ny ONU any misy manana droit de veto fa tsisy manana an'izany eo zay nanohizany azy tao anazy raha koa vory tsy manala Majunga ahoana moa ny afantaran'le manisy tsy niteny zany tamin'izany nanohana azy mety tsy mbola teraka akory izy de efa tany ngamo hoe mapa hoe olo Majunga anao zany de mipetraka eo amin'ny parkazo moa zay Majunga mipetraka eo amin'ny parkazo eo zany de mina maskita rehefa riva de mikalizera mahabibo iny zay ve ny atao zany hoe poniny Majunga fa firy moa no pony teraka Mahajanga io no paritakeran'izao tontolo zao no ny antony asa mandrarasy iny sisa fa zay fotsiny ve zany za zany tsy latsaka mihitsy satria manisany mampalahelo ary tandremana ohatra ny anak'Andriamaso lay resaka fanavaka fahanarapoko zay misy ny diko atongavana mantsy hoe ianao olona avy aty Antananarivo de mbola verika any le teniko hoe mitonatonana ny Mahajanga ajantsika hoe le resaka hoe 3 taona mipetraka tany fa mpiavy ianao na tianao na tsy tianao mpiavy ya mino fa fantatritsika rehetra fa Mahajanga nika Madagasikara ary no avy ny Mahajanga tanana lehibe ohatran'io de fanasoavana amin'ny Mahajanga hiara-iaina amin'ny tontolon'izao Madagasikara zao fa tsy hoe hidinao rery ao Mahajanga tsy zavatra hevitra diso be zany ka zay rehetrarehetra zanaka Mahajanga efa tsy fa firy moa ny merana andalo tao hoe raha ho tsaraina zavatra vita ngamba le olona le lazain'le olona za moa tsy de tia loatra n'izay resaka mpiavy zay zanga olona avy any États-Unis sa avaiza eto Madagasikara tsika maninona misy vary eto Antananarivo zao mitehaka mihitsy a mijery hoe eto daholo ny zanaka Madagasikara masamy latsaka eto Antananarivo any fianaratsoatra zany any amin'ny toerana maro fa maninona zay ao Mahajanga ny idina amin'izany hiverina mafy ane zany niainana an'izany tany amin'ny 2 sy 7 hoe satria la ny hevitra ny mpanao politika de zay sisa ny atao antanio Tamatavy de antanitsika olona soary mahafantatra an'izany nao tany Tamatavy tany Mahajanga zany no nahirany tany Dego zany niainan'izany tany raiky amin'ny 7 na soa amin'ny malagasy hoe zany maninona amin'izao andro zao 420 mbola misy olona milaza azy efa olom-boafidy olobe eo amin'ny tanàna no tsy manana hevitra tsony ratsy zany fa na zany natsy zany matanjaka be ny zanaka arivo côté an'ireo ve rivo rakoto vao fidy reo mpanao politika latsaka fifidianana miresaka amin'ny rehetrarehetra mandresy lahatra ny olona tsy hividiny safidiny akory tsy manana rena sy ary tsy ao anatin'ny lalatsaiko mihitsy zany hoe nde vidy olona fa ndresy lahatra ny olona be ny fikambanana efa niona tamiko tao zafiny arivo ny teraky Vakinakaratra ny teraky Imatsy ny Slamo ny ilazako azy ny antoko-pivavahana maro samihafa ny mpianatra sy ny sisa adidiko zay satria mpanao politika ilatsaka tiany olona hitany satria misy ankizy tokoa raha ankizy hoe 20 taona 20 taona tanora mety tamin'ny télé anitany fa may izy hoe aiza marina moa zany zokirivo zany satria le io le hoeninareo hoe nira fa hoe na tsy mbola hitanao ary izy efa fantatrao dia zay zany noentina zay lazaiko hoe mandresy lahatra ny safidiny olona zay fa zay zany tsy ao aminay mihitsy zany hoe ary tsy eken'ny eritreritro zany hoe hovidiko ny safidiny olona raha pirenena ankapobeny de io raha mahita ny fiainana eto Madagasikara de za raha nytany anao hoe de hoe mandroso hoe sa tsy mandroso le firenena de efa fantatro mivaly teninao fa hoe misy horizon ihany ve ty Madagasikara ty Andriamatoa Rivo Rakotovao misy hoavy misy fanantenana zay ny manahirana satria tamin'ny taona ataoko hoe farany taona 2024 no nyresy filoha Rajaoramampianina de efa niteny zay hoe zay de manohatra amin'ny politika ny indrindra lany filoha Iany Rajoelina mazava tsara ny positionay hoe tsy mety zao fomba hitondranareo ny fitondrano zao tsy mety programme économique anareo miakatra ambonimbony kely tsika e tamin'izany natonga ny ataoko hoe herisetra ara-politika nitranga reny za mbola présidentiel tamin'ny zavatra hoe anavotana amin'ny firenena anisana anao sonia nanaiky tamin'ny 2021 eny ary fa zao tazana nefa fomba atao
ny reto ny zavatra programa apetraka kanefa rehefa aveo ny zavatra noentina nytrosa tsy any amintsika miteny ohatra anankiray fotsiny aho hoe anisy ambany teny mbola présidentiana hoe andao sina tosika lehibe nitolotra atao anatiny fa anahirany itsena raisampirenena io itsika tsinona tsy mafehan'io fa hiatraiky amintsika fotsiny ny vokatr'ireo hiakatra dolo ty rerery tena samy mihidina firenendehibe ary satria krizy io mbola tsy niainan'izao tontolo zao inona nataotsika fotodrafitrasa tsy ratsy reny akory fa reny efa tokony rehefa mba miakatrakatra zany ny arikarena sy ny sisa vo mitodika am'ireny za tsy hiteny eto hoe ratsy ve zany le sekolina tao ratsy ve zany le arabe pavena tao ratsy ve zany le plan marshal fo zay hoe tsy fotoana n'izao fa avereny ny olona hiasa avereny ny mpamboly afaka mamboly atseho izy amboly inona natao fitolam-panjakana nampiakatra ny fanafaranitany any velana izy dia nanao tsinotsinona ny famokarana teto anatiny de tsy mahagaga balance commercialtsika ny anjera ny vani potika dia baritaka ny sandam-bolatsika de io isika akoatrany hoe ny politika maharitra tsisy io resaky problema na energie sy ny sisy io mba efa nisy drafitra zay fantatra fa anatin'ny folotoana dia mbe folotoana vao tena hita ny vokany najanona fotsiny tsy nitoizaka zay nylazaiko hoe mora miteny am'izao fotoan'izao satria le zavatra nylazaina tam'zany mba tsy mety ena io zany ene nisy nanenjehana tamin'ny présidence anao enao kosa efa tsy eo tsony nareo nefa enao manohatra raha nety politika satria mba samy mitondra firenena io tsy manonteny an'ireny zay fa zao fotoan'izao ngamba zay ny maranako azy raha zay côté zay de ozy hoe any amin'ny fanapaha-kevitra ara-ekonomika zay nafafinao any jinjainao fa mampalahelo lay olona 10 isanjato me manankarembe am'izao fotoan'izao fa nivahoaka me mahantra ary tena manahirana mitombo ny trosatsika nefitsika me mahantra ono andray matorivorakoto hoe ianao mpanohitra zao tamin'ny anao teo amin'ny fitondrana ve ny ainy ny mpanohitra tahaka ny mifahalalako mantsy am'izao de tsy mihaino tsy mifampihaino zany ny mpanao politika indrindra mpanohitra sy ny mpitondra demokrasia ve zany tsy tonga lafatra zay fa ataoko hoe zany ny tena ataoko hoe idéal noetiny tamin'ny fitondrana indrindra ny filoha Rajaonamampianina tamin'izany ara-porofony zany raha mijery ny gouvernement tamin'izany ianao tena gouvernement ny firaisakena mihitsy fihavanam-pirenena mihitsy ary zay mahatonga azy miteny an'izay mba hahafahana hoe tsy crise politique intsony fa miatrika ny fanarenana ny firenentsika fisy anatin'ny firenena ataoko hoe tsy misy fihetsika lehibe amin'ny mampitondra no misokatra ohatr'izany tsy arovo tsara fa olona nisy time tao nisy mampara tao ny be da be ny olona anatin'ny gouvernement mety taitra mihitsy ary ny HVM tamin'izany hoe inona ary ity fa ao no mifandresy lahatra ary zany nahitana an'ireny taremarika zay tsy azo lavina tsy voakosikreny na hoe ovana ary ny tantara nanahirana be ny nandray any tamin'ny 2024 fa nivoaka teo zahay tamin'ny 2024 filoha Rajaonamampianina mba efa mba nisy dingana tsaratsara kokoa vita ary nisy ataoko hoe visibilité nampatonga ny olona hoe andao ampiasa volany amin'ny Madagasikara io nazahoana reny tamin'ny taona 2024 reny fa reny le fotodrafitrasa lehibe maharitra zay fantatra ohatran'ireny volobe sy ny sisy reny reny efa tokony zao 2022 tsika efa vita reny de zany mahatonga ny hoe inona ary zany ty fanjakana mba heritrereto ane zany amin'ny fahaseranantsika io ve anao ny andeha hitrosa 150 millions d'euros naovana téléphérique zay fotsiny de mampieritreritra ozy hoe tsy fana za zany ny HVM ny culture anay tsy miteny hoe tsara io de la hoe satria tsitsika nanao an'io dia aratsitsika io tsy manao an'izany zay ohatrany fosisany fotoanatsika ohatrany kenda mbomangana sesiky ny tanana ihany zany ny HVM matoa tsy lany tamin'ny 2024 satria ka mpaniakrabo nareo tao zay nitakalo ngamba fa ozy hoe ho an'ny firenena dingana ray lehibe iny mampieritreritra ny olona zay ny raisako azy marary ianao mieritreritra ianao fa mba nanao ezaka ny filoha tamin'izany nanao ezaka raha za manokana de mamaly aminao hoe za tsy mba nihidy zany mihitsy ny olona mandray ny olona tsy miafina akory mandray ny mpanohatra nefa za lehibe ny antoko eo amin'ny fanjakana am'izany miaraka amin'ny fitondram-panjakana niraisiko ane ara-valomanana niraisina ane reo olona mampara reo miresaka hoe zao kosa mba tsy mety niraisina ane ny député miresaka am'ireo filoam-pirenena tsy afaka mandray ny député fa nasa lavitra ohatra ve zay fisokafan'izay fifanajanany hevitra tsy mitovy ny demokrasia zay mba hafahana mandrosa tsy maintsy mihaino anao satria republika ane anao tsy teny tokana akory eo gadrainao daholo zay tsy mitovy hevitra aminao ororoanao daholo zay mpiasa-panjakana tsy manaraka ny baikonao
tsy alova hoe mihaino an'le olona mba ho tsara ianao ne manapa-kevitra fa zay mampampanakevitra anao fa raha ianao mihidy fotsiny hoe ny olona mitovy hevitra aminao ny anonao de io zavatra hita am'izao fotoana zao farany tsy natolotry Madagasikara ho candidat mitatana ny commission africaine nga hery rajonary mampianina ay izy zao any izy olona manana fahaiza moa reny manana miasa taony dia miasa ny velany izy mpampianatra izy malahelo nareo malahelo aho any Madagasikara ny alahelonay momba azy manokana mbola zavatra hafa fa malahelo aho satria ataoko fa efa tena lalana fa vosiforotra mihitsy le izy raha ny fampitokisana nomeny Union africaine azy telo taona lasa zay tsy tonga foana reny ary ny olona de mifanaka vava mihitsy zany hoe fanajana Madagasikara de tsy miteny izy satria izy zavatra anatin'ny malagasy zany fa ny olona zay mba miresaka zay mba fampitondra koa de miteny mihitsy hoe tsy mahagagy anareo raha toy izao ny firenareo satria zavatra tokony mihoatra n'zany ny mpitondra fanjakana hoe io tombontsoa ambony tombontsoa atsika ene zany azahoantsika Union africaine marina hoe nisy natolotra tao za tsy tsara n'le olona natolotra fa za de mino kosa fa tsy manana ny reziky anana Madagasikara ho lehibe ny commission Union africaine ny olona zay nitoana ny fanjakana fa de ala sy ngahery jaona mampianina zay indray aloha de tena resy lahatra am'izay ary betabe mitovy hevitra am'izay fa ny fitondram-panjakana moa mahita zavatra hafa ny azo mifankahalana angamba ny be ny ambony indrindra dia tsara ny totareto fa zay de malahelo zay ohatry aiza ary zany ny fametrahana tombontsoa ambony firenena rivorakoto vao hoe rehefa iverina eto amin'ny Solanga be ny tanàna am'izay sa mbola olotsotra ihany rehefa sitrapon'ny Andriamanitra ary ny indrindra fa sitraky ny vahoaka de anao ezaka ny arakoto vahoa ho be ny tanàna mahatsanga ary niezaka rehetra zay atao anatin'ity volana ity de makany am'izay satria safidy io tena safidy mihitsy io fa tsy safidy ara-politika io safidy anamanokana io satria betabe ny zavatra miova kely anatin'izany raha ny antoko fotsiny ary zany ny lehibe ny antoko ary za rehefa miasa any Amazonga fa tsy anoatra ny olombo fito sasany izy fidina fotsiny hitany olona any zay ny zany zay sotranao makasitraka tapitra ny fandarantsika amin'ny heriny fandarana hafa indray ho vahiny hafa ny vahintsika veloma tompoko